dia faly miaravatsika rehetra mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray amin'ity arivarivo ity a rapitso andron'ny valomarsa zany hoe andro resam-pirenena ho an'ny vehivavy dia resaka kely momba an'izay sika zavatra mitranga tokoa ho anay lehilahy ho antsika lehilahy zany rehefa ohatra ka mbola anatin'le fotoanan'ny fahatanjahana iny zany hoe virilité fiantsony fiazahana azy mety amin'le mbola tanora sy matanjaka tsara iny a dia ohatran'ny mampiseho tokoa an'izay mampatanjaka izay dia tsy dia mila vehivavy loatra mila vehivavy zany fa atao hoe filana fotsiny vehivavy misy tena makahala vehivavy mihitsy satria betsaka tokoa aloha ny toetra izay tsy dia tsara anana vehivavy le be fosafosa be resadresaka etseroa eo koa moa ny resaka ara-batana izay malemy ihany izy zavatra betsaka zany mety indraindray ankahala ny lehilahy vehivavy dia mitranga tena mitranga izay eo amin'ny fotoana amin'ny fahatanorana eo fa rehefa manomboka melehibe amin'izay indray dia mahita hoe tena ilaina indray ny vehivavy lasa tsy filana ohatra ny teo aloha fa lasa filana hoe iankinana tanteraka zany ohatrany hoe mila zavatra iankinana lasa namana mahatoika ilay olona mpifosafosa sy be resaka teo ilay fahalemeny sy ilay tsy maharaka teo lasa andry iankinana sy tambitamby ilaina ka na hoe mahavita tena aza dia miezaka mila vehivavy ihany mba ho namana mba hiaraha-miasa ka ho anahy angamba izay ny tena zava-dehibe amin'ity andron'ny vehivavy ity hoe ny vehivavy tena ilaina tena iankinana dia eto amin'ity fiainana ity ka teny kely anareo izay tsy tia vehivavy zany hoe mampidira vehivavy ihany ao amin'ny fiainana fa ilaina tsy hoe voatery atao hoe vady akory zany satria misy ny olona tsy manambady na misy koa ny olona manambady tsy vehivavy fa betsaka ny toerana izay azo asiana ny vehivavy ao amin'ny fiainana na miasa zany na ray ekipa zany na ray fikambanana zany na ihany koa amin'ny finamanana tsotra fotsiny fa rehefa mampiditra vehivavy amin'ny fiainanao ianao dia hitanao hoe feno zany ianao ao anatin'ny fahafenona satria tafaraka amin'izay le hoe miabo sy mihiba le plus sy moins hozy izy ny vazaha ny andron'ny valomarsa koa dia fotoana hitiavana an'ireo izay vehivavy efa akaikinao anisan'izany moa ny reninao an'ireo izay mbola manana na koa na tsy manana raha dia fahatsiarovana azy zany satria betsaka ireo zavatra efa nataony hatramin'izay ka hatramin'izao toy izany koa ny vady ho an'ireo izay manana dia fotoana hitiavana anazy manokana ny andron'ny vehivavy sy ireo vehivavy rehetrarehetra manodidiny na mpiara-miasa na namana na sipa na vehivavy ao Facebook rehetrarehetra ka eto am-pamaranana zany dia miara-abanareo vehivavy rehetrarehetra amin'izao andronareo izao ary mirary ny vehivavy rehetrarehetra mba hiaina tokoa ny fahafenon'ny maha-olombelona satria mbola betsaka tokoa ny vehivavy no mbola ianjadin'ny tsy fitoviana ianjadin'ny fanambaniana ianjadin'ny setrasetra isan-karazany dia ny faniriana dia hoe any aoriana any dia tsy ilaina intsony nanokanana andro manokana ho an'ny vehivavy toy izao fa tena hitovy tokoa hitovy lanja amin'ny lehilahy tokoa ny vehivavy dia izay ny resaka androany fa misaotratsika rehetra dia aza teny no manao an'le subscribe raha ohatra ka mbola tsy nanao ianao raha mahafinaritra nareo ny zavatra milazaiko teo dia ataovy j'aime dia apartao amin'ny namana ihany koa mametraka velomantsika rehetra raha veloma tompoko